Rantrotronao tonga eto amin'izao toerana masina. Nalainao tany amin'ny tokatrano. Fantatro ny anarana, na misy toerana misy anay azy. Na nitarihy ianao anay toerana. Andevoly koa Jesosy azy. Mierina tahaka ny liona hoe. Miazakazaka. Eto amin'izao toerana izao foa. Manelingelina anay. Mampahory, mampiorooro anay. Mampatahotra anay. Tonga toromaso fanao anay. Mampierikerika anay. Tsy ampifantoka anay. Tompivavahana. Iranay aminao. Ditra amin'izao akatoka. Gavanao izao Jesosy. Romotra ny tevoly. Sofa manamanao izay. Namenay fahefana rehetra. Ny hery rehetra. Jesosy. Tevoly izany fahavalo rehetra rehetra. Ty toerana ty. Hatrany amin'ny quatrième étage, hatrany amin'ny couloir rehetra 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 rehetra. Araka ny fahefana nomenao anay. Sanjo marary. Sanganolo maty, diovy ny boka, voay denia. Efa nahazo maimai-pony ianareo mamezana maimai-pony. Misy ampomeno azy mantevina ny fahavalo manodina. Ary manao ny rivotra hoirana. Tsy lehilahy fo mpanompo. Fa Jehovah Andriamanitra ao ny avy. Tevony avokoa ary ny fahavalo rehetra. Menao izany fahefana izany izay. Gavety. Fa amin'ny hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy. Nandatsana ny ao Jehovah.
veromaina fotoana natokavana izy jesosy andray mivavaka ianao ampahely ianao androany tontolo andro fa andronao androany misaotra jesosy misaotra tompoanao teny anja voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka mandraka izay mandrakizay andriamanitra lehibe tapakoreto amin'izao andro vokatry ny fivoasana famarana androany nanisy ny herinandrotsika eo manampahesy miarahako anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria vokatry ny fivoasana any zava-dehibe amintsika FPVM zany tsika mevona voninahitra leo an'Andriamanitra irery any aleluia masina 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 Jehova tompony maro eny ny voninahitra tany rehetra amen. Mateoanao toinao amintsika ny fahasoava sy fiadanana avy amin'Andriamanitra sy tompontsika dia tsika idiran'Andriamanitra amin'ny salamo faefatra ambinifolo salamo faefatra ambinifolo ny andininy fahatelo hatramin'ny fahafolo ary ny hiro amin'ny boky amin'ny fivoasana fadimy ambin'ny folo asandratoana reny ilanao ka dia rao ilay mpanjaka lehibe izay namorona izao tontolo amin'ny fanendrena be andino fahatelo fa dia rao zao Andriamanitra izy no nahazo sy namenona ary namandrany nafinaritra izy no mpanohana lehibe tokoa ny fitiavana andino fahatelo ny malala ny rahanety fa anandratra anao ny zanany ho mpandrovany eria dia sotra herintsika anome voninahitra andiny voalohany fahatelo faefatra amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny andiny fahatelo iza miakatra ny atelo miverseo iza mitoetra ao amin'ny fitoerany masina izay madio tanana sy mahitsy fo izay tsy manaraka ny fanano amin'ny lainga na miainina mitaka andraiky fitanina avy amin'ny Jehova izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy izany no taranaka mitady azy izay mitady ny tavanao dia zako asandrato ny loha
voninahitra nefa anao Andriamanitra raisy. Ilay Andriamanitra ny Andriamanitra. Mpanjaka ny mpanjaka rehetra. Tompony tompo rehetra. Andriamanitra tomponay mpanjaka. Andohany lohalika rehetra. Iangofa ny zava-mananaina rehetra. Andanitra zay. Voninahitra nefa anao Jesosy mana. Ilay zokinay malantanay. Tianay. Mafoy anay. Hevitra anay isana. Misahirana aminay isan'asana. Mivavaka sy mifona ho anay isan'asana. Mamelona anay. Manome saza ho anay isan'asana. Manasitrana ny aretina rehetra. Mampahely anay. Tonga ny olana rehetra. Tonga ny aretina manasitrana ianao miazakazaka. Tonga ny tokantrano. Tonga ny toerana zay reny rehetra. Mankasitraka ny amin'ny famondram-ponao Jesosy. Sotranao zay. Tamin'ny alina mangininy azy. Narovanao tamin'ny fahavalo, tamin'ny asany maizina rehetra, tamin'ny aretina rehetra. Velona trampamonjena Jesosy. Tonga eto amin'izao toerana izao. Noho ny herinay izany na ny mpanjaka. Na ny fahendrenay fa no ny fitiavanao. No ny famondram-ponao. Ny olombovonjinao ara-Jesosy. Gamberana makasy. Inona moa izay olombelona Jesosy. Ny ahino tahaka izany andro manalina. Tsy matory, tsy mpimaso ianao fa manala maso. Mijery anay isam-banana. Isam-pianakaviana, isam-tokantrano. Nandrena ny lohanay eto. Sary mpavitanay. Jorojoro tahaka izao mpavitanay. Indrana izay. Nirany anjefa tsy hainay nideranao e. Vitanay na dia mekoka tongotra ao masina azy. Ka ny fanoany any an-tany. Nefa Jesosy. Vokatry ny fonay rehetra manao e. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Eny ny voninahitra tany rehetra. Amen. Dia reny izy mantina eo an'izany. Angataka masina fahasivy ao Jesosy lehibe manantona anao fa ho vonjena. Manantona anao sa ho very. Kely fonina Jesosy ka. Ananaso reny olonao fa saovady. Zay mantoro azy. Jesus.
Iteny aminay rehetra, amohany rehetra. Matory tokoa izay indray rehetra. Namasinao ampafana zao fianaranay. Ikasikasy fony rehetra. Olo vaovao. Mahery atao ty toerany ty ianao androany. Tontolo ny andro. Rehefa ianao miasa tsisy mahasa. Ohatranao tena ny anja. Indritraka ho mandraka izay. Teny ampahirezany. Asany apôstôly toko fahita amby roapolo. Asany apôstôly toko fahita amby roapolo bakitsika manomboka amin'ny teny fahita amby folo ary ny teny faneva amin'izao fotoam-bokatry ny fifoasana taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo tia dia ny filazantsarany jaona toko faefatra andiny faefatra telo. Izay ary no teny faneva izy nanalitra tamin'ity fotoam fifoasan'ity filazantsarany jaona toko faefatra andiny faefatra telo. Bakitsika aloha ny asany apôstôly rahatsika rehetra mamaky amin'ny anarany fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotra fa izao no misy evo taminao dia nianendry ianao mpanohy sy mivavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy izay misy evo aminao. Mamonjy ianao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao ampahiratra ny maso ny anany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba hahazahoany fameran-kely sy loka eo amin'izay mamasina no finonahy. Ary izany ilay fanjako dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny Jentrisy mba hievaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Filazantsarany jaona toko faefatra ny andiny faefatra amin'ny telo. Hoy Jesosy taminy ny hamiko dia ny manao sitrako izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asa. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Zany no teny nomeny Jesosy atsika amin'izao famarinana herinandro vokatry ny fifidianana. Miarabantsika rehetra no voalohany indrindra na ny aino ary apita ranomasina azy amin'izao radio fiakasan-tsoa. Miarahaba satria nahatratra ny fotoana vokatry ny fifoasana. Isika rehetra no arabaina ao anatiny. Ny fifoasana dia haitsika aim-panaty lehibe. Raha tsy tia-patsiahy fotsiny aho hoe ny ray aman-drenitsika dadanandrena koa izay filohany zao FPM zao. Ny fifoasana ny no natonga ny fihitonana
fifoazin'Andriamanitra izy na le olo fahagagana teo hoe vo niasa tao anatin'izany fiangonana zany Jesosy Kristy. Ka noho izany dia zao araka ny baibly Jesosy hatramin'izay ny antoan'ny fiangonana FPVM. Ny fiangonana FPVM dia fiangonana mpifoazana. Zasy ianao ny fifoazana. Azany natonga Jesosy ny tena tao anatin'ny fiangonana hoe tsy safana intsony ny fifoazana fa aina ao anatin'ny FPVM. Azany arabaina antsika rehetra androany zasy ianao ny fifoazana. Raha vao miditra amin'ny fiangonana FPVM ianao naiza misy ianao na ny apitaka ny masina lavitra na any ambanivohitra lavitra fifoazana. Olona fo ianao ao anatin'izany fiangonana FPVM. Ampahafantarana amafisina ao antsika FPVM rehetra. Fa ny fifoazana tsy sampana atsika izasy ianao ny fifoazana. Zasy ianao no mpiana ninona tanterana anatin'ny fiangonana FPVM dia asa fifoazana no tanterana. Na ny asan'ny braon fiangonana zany manerana zao tontolo zao, na ny asan'ny dekona rehetra zany, na ny asan'ny sampana rehetra zany dia asa fifoazana no atao anatin'ny fiangonana FPVM. Ny aim-panao anatintsika dia aim-pana ny asa fifoazana. Okizany no tsapantsika rehetra ato anatin'ny fiangonana FPVM rehetra. Ary vao maina zany ampafesina amin'izao lalana vaovao andehanantsika. Ka dia mampahery antsika rehetra. Noho izany ninona ataontsika indraindray tsy mahatsiaro ianao miankatsiny milohana anazana ny tenin'Andriamanitra. Lasa ohatra hoe manao fotoana ny fifoazana, mampianatra ny mpianatra ny hiraka, ohatra lasa maivamaivana na ny fikarakarana ny latambatra na ninona miankatsiny fa atsika le sika ny fifoazana mangataka ny iza ato anatin'ny fiangonana iza mikarakara ny fiangonana atsika ny fifoazana fa tsy hoe sampany io ka dia misy mikarakara fa ao anao zany fifoazana zasy ianao n'olona mifo ato anatin'ny fiangonana. Ka dia mampianatra atsika rehetra anaran'i Jesosy fa malahelo Jesosy. Malahelo Jesosy raha ataonareo zany ny asan'Andriamanitra. Okotsika fa samy misikina avokoa ampandroso ny aim-pana anatin'ny fiangonana. Ny asa fifoazana ato anatin'ny fiangonana. Ka dia mampahely atsika rehetra zany nanomezana ny tenin'Andriamanitra eto. Nomeny Jesosy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly zany. Tantaran'ny Paoly, Saoly lasa Paoly. Fa mitsangana ozy ka mijoroa amin'ny tombotra ao. Fa izao misy oka taminao dia ny anendry ianao ompanao. Ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao izay isehoka aminao. Hamonjy ianao amin'ny olon'ny Israely sy ny Jentilisa izay anirako anao. Ampahilatra ny masony ialany amin'ny masina, ialany amin'ny maizina mba hitany masina. Mba azahoako famelan'ny kely ka ry ako. Zany asa mpifoazana zany. Ny olona manina no mifoazana, ny olona manotory. Ny olona manotory no mifoazana. Any amin'ny Korintiana any izy, ny amin'ny Efesiana any. Be dia be teny mifoaza ianao izay matory fa akazavanao Kristy. Andaontsika andinika mbola matory ve? Sao dia mbola matory tsika tao anatin'izao fiangonana mpifoazana zao. Fa misy koa nefa mifony ihany fa rendrema. Tsy zany tena le mbola le kosomaso mbola rendrema tsy mebrena. Fa androany amin'izao fotoana ny fifoazana zao mangataka anao Jesosy tena ifo amin'ny toromasom-panahy hanana fifoazam-panahy azon'i Jesosy antoka hanao ny asa hanao ny sira. Azany teny fanevo tamin'ny jerina boka ty hoe ny haniko dia ny manao sitrapony lay
zay naniraka jesosy aleteneny raha ny foazy tsy mpiandry reky azay na mafisana am'izay namokatry ny fifoazazo za dia mety teny isaky mampianatra nay zany nay zany azay madiso hevitra antsika rehetrarehetrarehetra tsy mpiandry reny angeny manana ny fifoazapana araky ny tenina zabaina mpamvoalohany tsy ny akanjo mampiandry angeny mampiandry manana fifoazapana fa ny mpanao anatinao no mahafifoazam-pananao ny raha mikorena ao anatinao ny toe-tsainao ny toe-pananao manao ny asan'Andriamanitra ny fomba fiainanao tontolo hoe zay ny afatana fa manana fifoazam-panana fa tsy matory fa nampiady ary misy matory naniraka namitandrina azay matonga tsy hatramin'ny androan'ny FPV mandeha hoe tsy maintsy mpiandry 10 taona misy antony anie nanaova Jesosy azay zay vao manaka amin'ny loto kapitaniny zany hoe le mpanahy mihitsy ao anatsika le fifoazam-pana ao anatsika mihitsy no any rano Jesosy ka sa ilazy tsika manompo zao hoe ny antoko hoe manao sitrapony zay naniraka ina ny sitrapony Jesosy ina ny sitrapon'Andriamanitra tanterahan Jesosy raha jerentsika io tantara ny filazantsarany jaonio dia le vehivavy Samaritana le vehivavy Samaritana teo am-patsakana dia tonga Jesosy any voalohany any amin'ny enjeny fahalenina dia hoe teo le fatsakany Jakoba satria niasasa Jesosy tamin'ny lerany dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony tamin'ny raviny sasatra fijeritsika fa Jesosy nahatsiaro le iraka nampanaovin'Andriamanitra azy dia nahatsiaro izy na ina nyty vehivavy teo am-patsakana zay very ny fanahary satria nanambady impily nantena tamin'ny fizagazagana dia tonga Jesosy laza tamin'ny hoe raha mba fantatrao mantsy ny rano ty amiko hoe loha rano ty amiko dia tsy angekahita intsony ianao ary mitady azarotany zany ianao miasatsika ao anatin'izao fifoazam-panahy zao dia zao hitolo fila zao tsara amin'ny olona rehetra taka nany rano Jesosy ary nany rano Jesosy ary nisôna sapoly hoe mandehana am'izao alak'izay hitanao zao taka nisy emoko aminao mahazaho ny olona famelan-keloka zay za senao androany ao anatin'izao fifoazam-panahy zao hanao sitraponiza matotsika Jesosy le miantso mifidy ianao anatin'izao fifoazam irana ianao mitoza filazantsara zany hanao sitrapon'Andriamanitra hitolo fitiavan Jesosy Kristy mihampy dia ny manao sitrapony iray zay naniraka ny sitrapon'Andriamanitra zany tanterantsika tanatan'izay ka androany aniraka ampairatra ny maso tika Andriamanitra hoe vita ve sitrapony Jesosy raha isika ohatra fotsiny sitrapon'Andriamanitra anankiray nanarahany Jesosy nasehoany Jesosy intsy le vehivavy anankiray tratrany zagazana nentin'ny olona rehetrarehetra fa zany fomba antsiozy io Jesosy tratrany nijagajana raha ny lalàna atsika dia zao hoe toram-bato ina levitrao ary ianao kosa mamanao na Jesosy ina ny sitrapony mitoram-bato ve Jesosy niondrika Jesosy tena noratsonana tamin'any dia nilaza hoe zay tsy namotatanareo mitoram-vato azy zany koa tiany Jesosy ataontsika fanatin'izao fiangonana FPV introitsika zany Jesosy fa ina no mahatonga antsika manefa mahita oloatra reny tsika dia ina zany ataontsika amin'ny maha olombelona tsika satria tsy ny sitrapon'Andriamanitra natao mitora
Jesosy, io Jesosy mpahampona tsy hoe avela fotsiny avelao izy ianao ny ataony any, avelao izy anaratra any, fa mivavavaha zay ny sitrapony Jesosy. Mivavavaha etao mavaka antony izy antsoa izy nentina teo amin'ny Jesosy anie teo sisy Jesosy hoe ravivavy nisy nanameloka anao fa tsy aozy za ko tsy manavelo fa am'izao sisy zao aza manotantsy za no sitrapon'Andriamanitra to aza maty manameloka anao tsitsitsika mivavara tena fifazam-pamany anao antsoa izy anaro izy za no sitrapony Jesosy fa itsika mainka manameloka mainka tsara ny andro dia manao sitrapony zay naniraka zany ke matonga Jesosy tonga baravarana azay tena mampahatahotra indrindra sa inao tsy mba matahotra azany Covid ny atahoratsika zay tsy ambo sao dia findrano Covid any fa tokony ampatahotratsika dia ahoana rehefa tonga ny fotoana tafiditra sa tsy tafiditra ny azakazaka nanitry ny taona maro ianao za Jesosy mba efa nandroaka devolo tamin'ny anamanao hoe efa dia mony akaferony sitranyko Jesosy a nga ianao nanasitrana tsika ve nanasitrana reny marary reny Jesosy nanao an'ireny aza rere azany ianao mpanjinina lanitra ka ahoana Jesosy mba ahoa mawiditra maovovotsy mela andro ianao mpanomena tsy fantatra kory zany eny tokony mampatahotra atsika mpamoron'Andriamanitra ao anaty zany fifoazam-panahy zany mba misokatra manao velanandro na vela sitrapon'Andriamanitra ve mila zavatra amboarina ao anatin'ny toe-panahytsika hanao sitrapony ndraiky misy ny teny hoe ande hiazakazaka foana hanao ny asan'Andriamanitra tonga ny fotoana misy marary raisina ny akanjo fa manahoana ny toe-panahy mbola voaviny any tamin'ny vadiny eny hiazakazaka hanao ny asan'Andriamanitra fotsiny ny vadinao manatezitra ny anatao an-trano ianao riavako ny handro ho Jesosy dia manao sitrapon'Andriamanitra ary jerefo na mpianatra reny jerefo olombolo eo ary na mbola tsy tonga reny dia mpiana dia nakakakatamika nanao hanraby eo fa hoy Jesosy manana ny komanda ny mpianatra mbola ity no fitiany hanofanao ianao Jesosy ny handro fa Jesosy manana ny komanda zany tia Jesosy ataontsika manan'izao fiteny zao amonjena ny Madagasikara akery babatsika miteny hoe ny fiangonana ny fifoazana avy eo amonjena Madagasikara manahoana mbatatelatsika be sitrapony Jesosy any an-tokantrano misy atsika any za dia mampianatra foana hoe ao an-tokantrano ao ataovy exercice fifoazam-panahy ao aloha atao exercice aza raha hivoaka ny fandefenanao ny fitiavanao anatin'ny tokantrano ny filaminanao anatin'ny tokantrano ao aloha atao vita fa misy fifoazam-panahy anatinao asa miazakazaka ty venany aloha velonao ny fitiavana may matevitra amin'ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manaiky ny zavatra rehetra fa itsika tsy manaiky rehetra tsy manaiky ny fitoran'Andriamanitra tea namboatra tsika Jesosy manao ny sitrapontsika soa loatra ny mpianatra hoe hamiraby eo okizay mety amin'izao tozy fa dao hibanjina amin'izay ny antony rano ny antsoa Jesosy etsika ao anatin'izao fifoazam-panahy zao itoko filazana tsara amin'ny olombelona rehetra zany ny nataony Jesosy tsy mijanona nytoko filazana tsara nandeha tongotra lavitra mandalo ny adalo sitrana mandeha boka sitrana zay nino ao sy ny asa atao no atao kitsoan'ny mpiano reny vo atsitrako natao zao fikolana lehibe misao
Jesosy dia vita sady avita e nanokana dekona ndray amin'izay na tsy mivena avilo pastera mahapahitrazo nandomahitra zay nisy mpanarehany santanazy inona ra Jesosy napahitanao rety dekona rety inona no ambala Jesosy mivavaka nandritrinerinandro vava nasehoa Jesosy sary tonariny tanao izy amarony dekona rehefa manao invitation ianao dia manovili tsara nare efa be dehibe zao aty aminareo vilia azote za efa toute couleur misy azote daholo na ny vera na ny sotro na ny forsaina na ny vilia dia misy io vilia bakolo dia rehefa vitanao reo resaka rehefa eo a vita ny fanasany mbola ampiasainao reo vilia azote reo tena zany mihitsy ny feo mbola ampiasanao reo vilia azote reo azote tsy ampiasaina tsony ambarao azy ampanompon'Andriamanitra rehetra fa tahaka ny vilia azote tsika nareo rehetra rehefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra ampiasay fotsiny nareo anasitrana iara iasany vandritra rehetra anao miasa ny dekona anaty rapitra anisa rapitra anao miasa ny mpianatra anao miasa sambana rehetra fa rehefa vita ny ilana azy dia arino any ivelany atsika ny anaty any zany ny tena fa zay manao sitrapo kosa mozy izy dia tahaka ny vilia bakoly tanao vilia bakoly alinao sasy alinao alina sasy alina sasana tetehizina tsara fafana tsara olo zany kosa fa olon'Andriamanitra manao sitrapo azany matonga azy teny hoe tsy zay manao ampe tompotompo no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zay manao sitrapo ny raiko zay any an-danitra fitaoko ivoazana sika rehetra zany sitraponisy no totsika tiany fotsikitika tahaka ny vilia azote azy ny olo analerana zany Jesosy tena rampana Andriamanitra tonga dia namboatra ahoana Jesosy azote zany zay azote tsika rehefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra aza miazakazaka fotsiny hoe misy marary dia andao ve manahoana toeponao mbola fifankanana ve mbola manetsika ananana ve ao anatin'ny fonao mbola fifankanana ve ny fonao tsy manatiavana ve ianao sao dia terena fotsiny anao miasa an'Andriamanitra zany mahatonga ny teny mihitsy rehefa manao didika ny ampiady rehetrarehetra azy inona natonga ny miantso nahazonazo antso ka nanofy fa ny fonao hoe tena tiany Jesosy le tena tiany le fitiavany Jesosy mihitsy tsapanao be ahoana misy izy ny tombokina tsy fifanantazana ratra fanorana ratra satria fa tianao tana fa raha zay fitiavany Jesosy zay tonga ao anatinao a lazaiko anao fa vitanao fiazakazana tahaka ny Paoly i Paoly enena antseanao fitiavany Jesosy za zay nanetsy amin'ny kristiana namoro kristiana efa zay mpamonora kristiana nahazo taratasy izy Paoly isonike nahazo taratasy tamin'izy fanena tamin'i Jesosy iny nahazo taratasy vaovao zay andana am'izay tingona misy taratasy volohany kristiana rehetrarehetra izy fanena tamin'i Jesosy tao Damascus azay fantany Jesosy zay tsy fitiavana tao anatiny hoe andray Jesosy za zay ratsy ty za zay rasaika amolo hay ve tianao androany Jesosy faharoa ampaezana io olonanao io
io problemanao io aretinao io atovitaka ny Paoly Saoly fitiavan'i Jesosy ianao iverenanao amin'izany fitiavan'i Jesosy fa ratsy anetsika fa efa tia azy zao samita na resy ratsy satria fa tia hampaloha Jesosy dia ahoana zany Jesosy le fitiavan'i Jesosy mihitsy hafa fombola mpanoty ianao dia efa hita dia ozy ao anaty sainao fanamamako hoe tam'ireny ianao nanolota reny tamin'olo ianao nanao ny fanao zao tontolo zao reny tamin'ny ianao nanolo sampy reny teny arenanao teny foana tsapako le zany hitako foana ianao tamin'ireny fa navelana aloha ianao satria tianao dia nanaraka an'ireny tianao dia teny foana hitako daholona zay dia ohatra misolo ratsy no isolo zany fitiavan'i Jesosy zany raha vo zay sapanao tsy misy migosina mitsony ianao mandrozy natonga amin'ny aretina fitiavan'i Jesosy io diavako iverenanao amin'Andriamanitra raha tonga ny olana io le fe mahazaka mihitsy iverenanao fitiavan'Andriamanitra amponao azy ka rehefa mahatsiaro zay fitiavan'izay ianao dia zao tea ozy ny hafa dia tanteraka amintsika ny tenin'Andriamanitra araka ny lazaina teo hoe andala mba hampahiratra koa ao anatin'ny maiziny hampahiratra ny masony za zay ratsy arovy Jesosy ianao koa ve ratsy fa hitanao minamanao io ratsy io mpangalatra io mpamosavy io mpankalabavin'olo io mba hitan'i Jesosy ina no ataoko alezy ave anaratsy vera farany tetireny atao anatin'ny fiangonana ve fa ny fitiavan'i Jesosy mihitsy ataovy tsako anatin'ny fiangonana dia mba havonjeo koa ny nananao taka naman'izany Jesosy ataovy mio fa fijerena ny tena fifanjavan'azy havana dia zao le fitiavan'i Jesosy ao amin'akonao ka nanisy ny fanenjehana tia Jesosy ataoko tiavan'ny namanao kakiny zany dina lehibe zany tiavan'ny namanao kaky ny tenanao taka ny fitiavan'i Jesosy any zany zay ratsy fa ino ay Jesosy nahita tsy nandao a Jesosy tsy maintsy tonga ny fotoana moveny Jesosy ianao hoe ianao zay ratsy aza mainka manameroka ny vady aman-janakao ianao aka le vadiko mihitsy ny mahatonga ty tokantrano ty ohatr'izao e le zanako fikarongony le vadiko ohatr'izao tsy nampidi-bola ny vadiko mijangajangy tsia ny fisinao tokantrano mampiverina fe angalany Jesosy ianao lay mba tsy hivezivezinao fa hifekitra amin'ny Jesosy fa raha zaina anatsika rehetra tonga Jesosy mamaly le fatiana mary antianto hoe azy izy tonga mary fasadiny ananany tamin'ny lakamisy tamin'ny batisa mary momba ny sabata ahoana zany sabata zany anatin'ny fifoazana tamin'ny andro bavako mary fanareo nakoka covid dia tsy tonga fa nafinaritra ny andro bavako mary mpiandry anankiray sy mpitoripiana olona anankiray tonga ny fotoana vavaka izy dia mivavaka dia tanany Jesosy tanay tezy taminao ozy Jesosy manjaneleva tezy taminao mafy fahaminany Jesosy tsy nipirino tsy mba nampetahana ny vadiny mitsangatsanga tsy navavaka ho azy ekotrena
avy daholo nareo teny mianaka dia mipetraha mety azany eo mitokatra rehefa ampianarana andro any dia mipetraha makaseza dia mitokely aminareo elia le fitiavana le fivavahanao le fifikiranao amin'i Jesosy iny indriny manovany vatana be dia be mpianatra vapainezana mivatrika mihitsy mba manaraka mivavaka mivatrika ngeka ny zanaka nke asinoa io hoe fitiavana Jesosy matianao matiany Jesosy androany fotoana ny fifasa isika rehetra mamy fifasa na iza zanaovantsika mivavaka tsy mivavaka foana tsara mivavaka fa ny fifinoana tsy misy asa olo manino harao asa ny fivavahanao zany le fitiavana ary misakana ny geza be ao anatin'ny fifazavana Jesosy finoanatsika te dia ny maha-olombelona atsika tsara ny nanatsika sakana ny geza be tsy amafolana azy aman-drena fa raha mahita olona manoty ianao raha hita olona veron-dalana ianao aza mitantarakory any amin'ny hafa inengeka ohatraka inengeka pianaka inengeka lekony inengeka pasteur inengeka ina atsony izy lotsika ivava ohatra matsiaro manana problème zany ane fifazavanae fa sasony olona tsy te hitantara zavatra mpianatsyolo mampanahery matahotra teny amintsika anaran Jesosy an'izany satria ny olona misy olona be dehibe manaraka tantarainy mpianareny olana hafa ny olana sasany marary sasa tsy marina tsy manatona tsony ny olona kivy ny olona vaovao sisa mandrafa ny olona victime pasteur mangataka aminao ampahery fa tsy iverina riavako nananao ao anatin'ny fifazavana sika anatin'izao fiangonana zao zasy ianao mitoro filazantsara ampibebaka ny olona ampany olona ny fiainana manomboka atrany andao anova fomba fijeritsika andao anova fomba fiasatsika fa anatin'izao fiangonana efebe manerana zao to'izao okizay andao hipazina amin'izay fanjakan'Andriamanitra firy ny olona voataonanao tsy ny olona sitrany eny ny voataonanao ny olona tena mahafantatra an' Jesosy fa mpamonjy io tiazy io fa ny olona sitrana mety mbola miveriny ny aretiny rehefa tsy misy lanitra izy fa androany ianao le fotsika mihitsy ho avy Jesosy ankalazany 20 Desambra izany atao fitsapanao fifoazana manomboka androany fa Jesosy teraka ao anao hanova ny fijeriny sy ny fiainanao manomboka ao atokantrano any amin'ny toerana zay any ianao rehetra na iza misy ianao ambava fa tia Jesosy tianao koa Jesosy na dia ratsy azy ianao za zay ratsy tiany Jesosy ahoana koa ianao izy ty fitorina mavolombelona farany belesana azy reny adala mandehandeha reny so dia vetsy zatra ndray manomboka Jesosy ahoana ny ataoko ty olonakaratsy mangataka vavaka amin'ny Jesosy ahoana ny ataoko amin'reto olona manana problème be dehibe reny rehetra ahoana ny asa zany zao teny Jesosy ataotsika amin'izao taona vaovao zao lalana vaovao fifoazana ny FPVM fa adala iray any Toby adala io mandehandeha io karaha makina any amin'ny tokotany io ny pasteur le adala mandehandeha tany gardien Toby izy anareo le vibe mandehandeha le tsika le manao beton sy manao trano reny iny votetina sy fonga tetina fa rehefa natao ny asan'Andriamanitra nampinandobo tamin'i Jesosy mihitsy hoe Jesosy tianay ianao io koa Jesosy adala io jerevy ny fitafidy jerevy ny akanjo maiko masiso maloko tianao koa io Jesosy zany nataoniraka ka ao anatin'izany
mangataka mihitsy izy hoe mba hanyreo mpiandry aty pastera hiasany satria mbola ampandaminana tsika fa tsy hitatsika izany tana hitatsika zany fa sitrana Jesosy manahoana ianao resaka amiko zao izy manahoana ianao ikasitrana tasy atalo rifatra zany mamono ary zay mahatonga ny olona mitonga azy tao amin'ny tompy satria mamono manenjy fa Jesosy na be ratsy azy tiany zasy ka namantsika tena be verytsy isika mety ratsy tsy zany fa Jesosy tia dia lasa gardien ny tompo zany mahay vava Jesosy io mahatovy takany raha io hatovy takany io mahay mivava tena loatra ianao mbola manao point spirituel fa zany tena hoe Jesosy hitany mivava zany no tiany Jesosy volena tao anaty zao fiangonana zany fifazapana zany tian'Andriamanitra volena tao anaty fiangonana ok'izay ireo andao mipatsina ny fahasakan'Andriamanitra andao mipatsina amin'izay hoe ny sitrapon'Andriamanitra no ataontsika ny sitrapon'Andriamanitra voalohany dia zao mahavita miasa ino mo ny asany rahan'ny Jesosy n'Andriamanitra ny Jesosy hamonjy azy ianao zazy adalo vonjeny andova fiainan'Andriamanitra zany ihany tsisy afa-tsy zay misy eo mpamovin'Andriamanitra tsika ty am'izao zao tsy mianakaneny tsy anana trano be tsy anana katikatira be tsy hiadana fa vita ny asany hamonjy ny olona rehetra mba handova ny fiainan'Andriamanitra mila volena tao anatsika mianakasa ao anaty zao fiangonana mpifoaza zao fiangonana manana fifoazaka mahafana andao am'izay asa ka ny asa tsy hoe nde hitoko filazantsarany fa toe-posy toe-pananao andao volena ao anatin'izany fifoazakanazy ok'izay miady la ok'izay tsaratsarana ok'izay bekorotana dao mibanjana am'izay fa ndevolena io manakotanatsika sapanao ve zany tsy tia miavita ny asan'i Jesosy tsika dia koaniny ataony fitaovana mampatahoza dia zao misy tsika ihany kena atao devolo fitaovana anapitena ny asan'Andriamanitra atao anatin'ny fiangonana ka mangataka anao Jesosy tomany Jesosy lazaiko anao zany fa tsy vita ny asany tsy vita variana ny zavatra ety an-tanitsika variana ny zavatra nofotsika variana am'izao tontolo zao teknôlôzia maro samihafa fa androany Jesosy any am'izao andro mibokatra ny fifoazana raha nandraina zany ianao aika vaovao meditsika am'izao fiangonana zao hiasa havita ny asa nanao sitrapony andao hifanelaelo karaha zany ilaina raha hitana fa misy disana mamatona azy inona ny tsy mety natao ok'izay androna na samy na ny mpiandry rehetra na mpiomana rehetra ny pastera rehetra ny iraka rehetra andao hifanelaelo karaha zany manakana ny asan'Andriamanitra tsy androsoana natao zao fiangonana zao fa tsy misy marina osy naderay azy mpanota foa nisy olanajesany hita marina mety aty am'izao tontolo zao nisy sa tsy misy tsy misy ary ipitsika manota anatin'ny ray azy ipita amin'ny fetipolo ipito fa ny tanjon'Andriamanitra dia nibebahako sy nibebahanao androany any fibebahana le volitsy le volo mandoto saina mandoto ny fonao sy ny faranao androany andao aika vovao am'izay Jesosy mangatahazay Jesosy itsy nataona hanova mitsy ty sopoko kely fosafosy ty hanova mitsy ty maso tsaratsara ty hanova mitsy ny toe-tsaina hoe ratsy isanandro hanova ny foko feny fankalana sy fiainana feny fankalana feny fanenjena andao mivaika zany manomboka androany olo vaovao ary zay tsika voasay ilaza am'izay am' Jesosy hoe aminao am'izay hoe Jesosy tsy zany tsy novelovenofenatona aza mainka amteny zany eo raha mbola misy petipetina ao anatinao fandroany fo vaovao sy fanavaovao no teny Jesosy ianao anotsika itozika amin'Andriamanitra nanotsika tsisy marina
fatohibe zany teniny jesosy ato hitondra ny olona ny fibebalana mba hotovany fiainana mandrakizay zany teny aminao androanytiakaramasinay any misy ayananadeonaza hoe dia hibebaka izy ka ho sitraka leo moa zay rehetra efa tsy hoe tenin'ny pastery zany Isaia faenina Isaia faenina ny andiny fahafolo ery amin'ny tavalifarany Isaia page 631 andiny fahafolo ery amin'ny tafamparany miarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy dia bebaka izy ka ho sitraka marary ve ny fidiram-bolanao marary ve ny fahasalamanao mihitsy marary ve ny ao atokantranonao ao marary ve ny zanakao ny vadinao ny lakile dia hibebaka izy ka ho sitraka bebaka ray am' Jesosy aza mierikerika tsolonenao misy namanao maheno mba tsiranao zany Jesosy teanao mba tino Jesosy rerenino tsatoka teteafizany nanotsaka ny rany io ihany manadiso fahotsy anao amin'ny aretina na aretina manenina covid izy aza matraotra an'io hoe azo aretina mapahelo hoe sotranareo fampijanona ny anetranao tsy vomainy atraty miandry azy eo atranao ina ny alasana ny covid izy rehefa netrano poteo ty am-piangonana zany misora am' Jesosy lakile omen'Andriamanitra atsika loatra voninahitra le hoan'Andriamanitra ataotsika todika amin'Andriamanitra do tsy hitodika am' Jesosy fa tsy misy mariny teny aminareo fa naizazay mitodika mba mandraisanteny ny tontolo ke dia mandeha ten'Andriamanitra koa fa tsy hoanareo dia andeotsika ho avy ny tompony mba nisany entiny andehatsy atlory azy ny fonatra melamy ratsy rehetra mijiramitsy atao anaty Jesosy atao fiainanao Jesosy maraina tamiviandro tsy aty am-piangonana ihany tsy ao an-trano ihany any am'izay toerana ampiasana andehananao any am-pianara atao fiainanao Jesosy anao sitrapono dia vo zao tsy fany manomboka androany reo zao fa iovo reo dia aravaina ianao dia mijoro tia Jesosy tia minamako Jesosy atao mifandinitra ao nareo atao misy mankalanao aonao iny zany fa tia io Jesosy toeno devoty am'sanareo izy zany tiany Jesosy ataotsika rehetra raha mositrapotsika dia mavita ny asao anjaranao io olona mamoto io olona manenjika anao io mivavaka azy antony izy asyho fitiavana izy ho hitany fa rakatra soanao anelazy aloatsika re ny mpamonjy no mitady fihavanana Jesosy mihitsy ke no mitady jereo zany fitiavana inisy no manampitamby anatonanao zany manampitamby atsika Jesosy sa manjary fankatsara dia volo mandatsy izy nyjolom-bavolobelona fa ny devolo izy le pastera any manana fifoazam-panangeza be ny devolo nefa mandatsany any anatin'ny elo any rehefa latsakany ianao entsy ny eny toroteny renitsy zao zao aty aminay aty sao manjary fankatsara ny fifonana aminao ka mety hiavana amin'ny mpamonjy ataotsika zany izy zany eo mpitsangana vavaka aza mihainy feoany vavaky ny ava mpanjiny azo pitsana ao anatin'ny fonao Jesosy tia eo le vonitsika ahotana fahavany rehetra rehetra mangalaka amintsika aza vonona micro efa mandrokabe fa ny sainao
manotena hoe saina ny fomfana poterana osa dia voly manendia manodrotsika ny arety manodrindana rehetrarehetra tonotsitra androany le vondro zany tsy anampahefanao sy amin'ireo mitsondro zany fa olo mavanga manomana fangasika misaotra Jesosy fa tena tianay ratsy ane zay Jesosy maloto ny sainay fonay fananay varina am'tiana fotizana ny masonay tsy mahita fa tsy hita ny masonay dia manenjy ny ratsy no hitanay isan'andro ny fonay ane Jesosy maloko ny asany tananay ane Jesosy maloko ndre ny asany sofinay ke ratsy matakariva Jesosy adinay tanteraka ny fisinao rehetra adinay Jesosy ny asana ny ranonao anay adinay zany misaotra ny avy-taom-bokatry ny fifoasana na noazanao anay rehetra nandritrinerinandro Jesosy na mampatanao zava-miafina am'izao fifoasam-panahiteveriny zao aina ny ranao anay hitoro fitiavana amin'ny olona rehetra ampibebaka anay rehetra mba handovany ny fiainana manodry misaotra Jesosy fantatray misy ao anay manomboka androany hitonany olona mo fanjakanao Andriamanitra anao sitraponao anao ny asanao zany misy ao any rano ny efinefinay misaotra Jesosy amboary azy zay Jesosy amboary zay rehetrarehetra volavolay zay Jesosy mampiavaka aminao mihitsy androany amboary ny vahoaka n'Andriamanitra anatin'ny efinefinay diovo Jesosy tefeo Jesosy volavolay mihitsy ho fitaovana am-pelatananao amboary ny fonay Jesosy feno fitiavana feno le fitiavanao mihitsy ny fonay rehetra fa zany ilanao anay hamonjy namanay
voleo tanatinay le fitiavanao Jesosy, le fitiavanao anay tompo, voleo tanatinay zany fitiavanao zany, fa tsy anay zany Jesosy. Mangataka aminao mihitsy androany, ka sy fony olona rehetra mandray zao tonteny zao androany, ny voleo fitiavana anatin'ny fonay namanay rehetra manomboka miankonanay zany, mpiara-miazakanjaka ny namanay ny ampiasany any am-pianarany, tsisy tianao velany any naderay aza Jesosy, tianao andova ny asa tananao, ny asa tananao tianao andova ny fiainana mandrakizay. Saotra Jesosy, misaotra napafantatra anay an'izany androany, diso lalana zay hatramin'izay Jesosy, diso lalana zay. Ny tenana ihany no fantatra rehefa sitrana dia faly zay, afaka ny fahorinay dia faly zay, izay manana diny manoka hitombo izany fitiavanao zany ho an'ny namanay rehetra. Saotra Jesosy, saotra amboary ny fonay Jesosy, androany ala Jesosy, tokave eto ianao asa mandamanay Jesosy manoka. Fantatrao nge Jesosy, fantatray koa e, devoly nge Jesosy mamboly fisainany ratsy ao anatinay e, devoly nge Jesosy manotokodana ny sainay e, devoly nge mandotony fonay, avoleny ao anatinay ao fankalany, voleny ao anatinay ao fitsaratsarana ny namanay, voleny ao anatinay ao fialonana maro samihafa. Androany mangataka aminao, mangataka Jesosy androany, ireo ny anjelosy ny aramenao ty toerany ty androany, tsara nanjary eto ny Satana, mangataka ny fahefanao valentanitra, mangataka Jesosy, efa nomenao anay zany fahefany zany, handevina ny fahavalo rehetra, sy ho fateo enao nampavalatra ranay hoe tsy miady amin'ny nofo mandray angenareo, fa naratsy any amin'ny rivotra mpanjaka zao fahamaizina zao, mierina tahaka ny limana, tady zay arapa, ary zay mihitsy tadiaviny arapa nisana amin'ny salamo, tsy andova ny fiainana mandrakizay, tsy avitany any asanao, avy Jesosy, voleo atanatinay ny herinao sy ny fahefanao valentanitra, na nosoranao anay tsirairay avy, na nomokatra any amin'ny vita batisa zany, nosoranao daholo zany, omeo anay zany fahefany zany androany, araka ny voasoratra hoe zao mpamantarana zao nanarak'izay mino hoe amoka dia ny amin'ny anarako izy, hiteny aviteny zay tsy mbola izy, andray anarany izy, ary na dia soa zava-mahafaty azy izy, tsy afaninina azy zany, ametratanana marary izy, dia ho sitrana ireny, sitrana marary, atsangana maty, diovoboka, avoay dia mia, efa nahazo maimai-pona ianareo manomena izy maimai-pona. Andray Jesosy tao, fiadanana manareo, tahaka namanareo kosa, ary efa lazany izy dia nanisy ho menaka misy tao, raha isany fanamasiny na eliza navelanareo, dia voavela zany, ary nanizana kosa tsy avelanareo, dia tsy voavela zany. Misy hafa-miailomana sy mandevana ny fahavalony manodidina, ary manao ny rivotra ho ilana sy ny lafo mpanono, fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo-mandevana, iny Andriamanitra sady ary, ho amin'ny Yesu fahefana
amarino amasiro zay na zay rehetrarehetra filonenao sy ny fahefany vanentana zany Jehova ka ny tevosy le vonina rehetra voatonona teo na tsy voatonona teo azy le vony amin'ny afinao zany amin'ny rivotra mahery avanentana zany may mandrakizay sanana anjara tsy olety ambany masotra tsy anarakaraka anay fa ho may any avariny rehetra mandrakizay misaotra Jesosy misaotra fanano masina lefa nama hery Jesosy zano ka meno fonesiny sainay fananay mamokandroany hanavaovanay hamolavolana hanefana olombavany Jesosy ho fitaovana ampelantananao zay rehetra mamokandroany iazakazaka iara-iasa aminao mamokandroany hitoro fitiavanao hitoro filazao tsara no marina mba handovan'ny olona rehetra ny fiainana mandrakizay fa tianay ianao ary tsy misy tianao very na delay azy ety amin'izao tokozo misotra terizo zay tazony fa ianao ny baktezy vatonamby fiarovana mafy hijery anay ianao nahandronana hanasoanay ianao mpanomboka efa nivodiko ianao katsipatra fa mila tonga vatso ampelantanako ianao ianao tsisy maharobaka anao ampelantanako izy misotra Jesosy jereo ny fiainanay andavanandro ary ho tanteraka aminay ny teninao tompo hoe teny mpanomponao fahiny mba ho tanteraka aminay androany fa zay velomako amin'ny nofo dia velomako amin'ny Kristy ka ninina tanteranay eo anilanay mandraka rivaka hanolo-tsainanay ianao hanazava-tsainay ianao hitaridalana anay hananatra anay ianao fa sambatra matsianarinao Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra jereo manokana zao fiangonana vidinao manoloka ny fiangonana mpivoazy eto amin'izao firenena zao Jesosy eo vavolombelonao eto amin'ity malagasy manerana zao tontolo zao hitora fanarolona maro eo fansakanao Andriamanitra zao fiangonana FPV zao mba fiangonana ankasitrana Jesosy eo apetrako feno ampelantananao zany fikasana tsara ianao ny anatanteraka izany ary sa ilaza zay taka ny filazana hoe nianay ny anao ny sitrapo zay naniraka anay ary avita ny asana sotra Jesosy sotra fanizay Jesosy fanizay niona taminao nandritry ny herinandro rehetra hatramin'ny androany ary zany namanana namarinana izany fifaliana izany miaraka amin'ny Davida mpanao salamo hoe sambatra ny olona zay voaverany elo sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy zay Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny amen mienana Andriamanitra raisy sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zaralahy tokana tombotsika zay mitolotolona natafanahy masina naterana mahiviritsiny hijarana napaka kontipraty nombona tamin'ny azo fizalina marika nalevina nivona tena fiainatsika nitsangana tamany tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra miveraka ho Andriamanitra raisy avy any eviny tsara vela sy maty mino mifaray masina fiangonana masina manera zao tontolo zao fiangonana ny olona masina mifamelan-kelo fizakana ny tena manty ary ny fiainana mandrakizay amen ndao any atao veloma amin'izay zao tontolo zao ary valodimapolo zato ao amin'ny bokikirantsika na efatra dimapolo sy efajato ao amin'ny virana fahipien veloma no apetraka sahiny teny amin'izany androany veloma no apetrako fa tapaka ny hevitro fanapakevitro niny an Jesosy andao ny fahazarako an'izay fa Kristy no anao veloma ianao zao tontolo zao zaho tsy tamana fony veloma ianao zao tontolo zao ataontsika zany feo vivasika
tonga miaraka aminay le tokantrano any anao latsakanina nandrona any tonga am'izay anilanay ianao amario miasa nao tanteranay rehetra andevina zany alety mandritra zany tsy akazy anay sy miampokonanay rehetra misaotra jesosy misaotra tompo iasa mahery ao anatinay ianao ho fitaovana tanteraka eo ampelam-tananao zay rehetra misaotra jesosy ho tanteraka tokoany zany ampianarandray sy ny zanaka ary fanay masina amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleluia masina 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 Jehova tompom-bavako eny voninahitra tamin'ny rehetra amen. Dia farmiaravatsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay tratran'ny andro androany dia farmiaravatsika fikoazana rehetra zanaka fikoazana rehetra nahatratra izao andro miakatra izao ary nanentam-poerana na ny aina fitandranomasina rehetra any dia ravaina daholo isika rehetra ny fiadanan-tompony ho amintsika tsirairay avy dia tonga eo amin'ny fotoanany tsy ngeritona maro samihafa isika dia misy tekolo mianakamianaka izy reto fakina mpanajana sy ampiavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika andria matoa sy raha manoisany ravelson iaravonjy lavadalaina anniversaire tamin'ny 17 Desambra mangataka hira ny miankina aminao Rantsona Andria Verondrola Kamen Rombrobotor Randriana Vonjy Ina Karen Fitol tamin'ny 17 Desambra Rakoty Zapy Andria Rijona sy Randiana Soa haron'olony aina faharoambroapolo taona ny fanambadiana Saona Ndria miary Rakoty Zapy tsy ngeritona tamin'ny 17 Desambra raha Olivolona Levasoa tamin'ny 17 Desambra Ramianjona fanambinana Ramajan fifanina Ramianjona ambinina Ramianjona fanambinana Rabaorina Marie Orlando Lea Fiano Niritso any Allemagne mangataka hira valopolo sy efajato ary malala Meniavo Elina Tertona tamin'ny 17 Desambra Randrianoery Saint Crispy 17 taona tamin'ny 17 Desambra Rabiarinambinina Manon Moena Singertona Rakoto Arson Yvon Salasy Ravoaromanga Moroasina Valso Singertona Manambadina tamin'ny 17 Desambra mangataka hira faharoapolo Rakoto Malala Manisy Miaina Raviemana Soa anniversaire anniversaire ny fanambadiana sy pastera Rajaona tahina ny tamin'ny 520 taona tamin'ny 520
desambra lasa teo samagatakahira fa roapolo sy efajato. Raha zafondra miadana beby voahira faharoapolo taona na chorale sy 20 taona promotion manaitry. Raha herin'ny aina tsy tony aina mandresy tamin'ny 20 desambra fanomezatso matsa zo miora tamin'ny 20 desambra. Rakotomalala Cyril Ezenina tamin'ny 20 desambra. Rakotomanahary Ola Mianso androany fa 20 desambra. Rafaramalala Zamina Odette 20 taona tamin'ny 9 desambra. Tahira miankinanao. Andriamantenaina Gaëlle 3 taona androany fa 20 desambra. Rasoanatoandro Thérèse anniversaire androany anniversaire tamin'ny 19 desambra Nagatakabazaka. Andrianarivo fahasoavana sy taona tamin'ny 20 desambra. Rahampelo manotso Sangatsiniavo Isaia 3 taona anio 20 desambra mangataka fahendrena. Izay raha fanompon'Andriamanitra izay nandefa ny anarany tamin'izao androany izao. Ny fanomezana tsara indrindra tenin'Andriamanitra izay omena anareo dia zay dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 jerentsika eo amin'ny 7 sy 9. Tenin'Andriamanitra izay diso fantatsika loatra kanefa mampofonga amintsika izany tenin'Andriamanitra izany dia izay fantatra Andriamanitra fa lavina hikoranatsika tsirairay avy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahina izay olona matoky an'i Jehova izay marana an'i Jehova toky. Paolony azo amin'ny tena eo amin'ny rano izy izay mamaka eo anilany rano mandeha ka tsy matahotra na dia avy aza ny ainandro sady maitso ny raviny ka tsy anahy izy na dia miantona aza ny andro ka tsy aza hitsaratra ny fahamonany. Amen. Matoantsika famiesana izay rehetra izay dia mira faharoa-polo sy faharoa ny voalohany ihany dia hivavaka tsy mety sangana ao aoriana izay mira izay. Andriamanitra tsara tokoa ianao sady mpamany tsara ka dia isaorana ianao Jesosy ankehitriny mpamponao izay tonga mitondra izao amboaram-boninkazo
entina mampihindrona ny alitarana masina izao kampiany maroany satria anao zay ankehitriny zaza marobe zay menao Jesosy ampitombona vatana saina fananzay mbola afaka mijoro ankehitriny mijoro vavolomberinao fa Andriamanitra zay vavany Andriamanitra tsara manome tombonany manome fahasalamana azy ireo isanandro sanandro ankehitriny Jesosy dia apetraka kely mampiaratananao ireo zaza ireo ankizy rehetra Jesosy zay mahatsiazo tsy heritona zany ankehitriny apetraka ampiaratananao ny fahasalamany apetraka ampiaratananao ny fianarana izay ataony apetraka ampiaratananao ny momazy mba ho tonga ny ambony Jesosy ary fahendrena sy tamarana ao ny tanora Jesosy hitanao tsy mianana daholo ny momba azy izy mombanazy tsirairay aby Jesosy ao ny ao anatin'ny fianarana ianao mbola ampitombosaina ampitombo fahalalana azy ireo mba hatafita azy Jesosy amin'ny ambony indrindra zay fanirivo sy zay fikasana indrindra amin'izay sitrakoa indrindra Jesosy maro arovy izy ireo amin'ny fakapana arovy amin'ny asaratsy satana rehetra arovy amin'ny zavatra maro samihafa fakapana rehetra zay hidin'izao tontolo zao ary misangana mahery tampana azy amin'ny antom-piainana rehetrarehetra ao anatin'izany fahafahamana izany ao ireo mahatsiaro tokantrano ankehitriny Jesosy tokantrano zay namakivaky taona maro Jesosy betsaka ny ady zay nolalovana tao anatin'izany taona zany betsaka ny zavatra maro mifampafao tao anatin'izany taona zany Jesosy rehefa kosa ankehitriny mahatsiaro izy mijoro izy fa mahatongola tratrany zany taona maro zany ny tokantrano dia tao ianao Jesosy lay miazonao lay fitiavana avy aminao Jesosy lay fitiavana voalohany taminan'ireny zany tokantrano zany ka mandraka ankehitriny dia mbola voatazonao lay fitiavana Jesosy natao zany tokantrano zany lapitamatso ka isaora lehibe lehibe aminao Jesosy angatahany aminao Jesosy dia mbola hitahiry zany tokantrano zany ianao mba mitratry ny herinao Jesosy ary mbola mangataka koa Jesosy mbola amezanao azy ny fitiavana tahaka le fitiavanao azy Jesosy hatramin'ny voalohany tahaka le fifankatiavana zay nataonao tao anatiny hatramin'ny voalohany Jesosy mbola mpitoerina ankehitriny ary mpitoerina mandrakizay mandrakizay amin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy zay mangataka na nanondratra Jesosy na tsy nanondratra ny tokantrano tsirairay avy zay manatrika eto na tsy manatrika eto naiza Jesosy jereo amin'indra fomba satria hitanao Jesosy tsy miafina aminao fa na le zavatra tsy misy dikany anankehitriny anatin'ny tokantrano mahatonga aty Jesosy mahatonga fikorotana ary mahatonga fisarana ny tiarana satria izany mitanjony dia voa teny amakiloana tsy amapotika ny tokantrano mampitona tsirairay avy angatahana ambony fa Jesosy Kristy mbola eo foana ianao dia sorana ianao zany dia tazony Jesosy ny tokantrano tsirairay avy tazony fa tsy mahatanao fa raha tsy eo ane Jesosy ianao raha tsy enao miazona zany zava-poana ihany Jesosy ny zavatra poana fa enao miazona zany idirino izy Jesosy amin'ny alalana rehefa namosinao rehefa namahery zany tokantrano tsirairay avy zany misoka Jesosy manana ao koa rehefa mahazoazo toana Jesosy ao anatin'ny fahalebiazana dia mangataka amin'izay Jesosy mbola tehirizy ireo ampitomboa Jesosy ny andro iainao mba hampony anao anakina ny fiainana ianao manakilana ny amin'izao tontolo zao ary ninninona hirin'ny fony ninninona tadavy Jesosy ninninona mba mahafinaritra azy ny fiainana dia mba tanterao amin'ny Jesosy raha mba mahasoa zany dia misaotra indrindra Jesosy dia mametraka an'izany vavaka izany ampiaratanan'izay Jesosy mametraka ny mpino rehetra mametraka ny kristiana rehetra voninahitra maranao miafaka-piainana Jesosy zay rehetra tsy vataka zay rehetra tsy voaeritreritra Jesosy zay rehetra satria fohy fisainany ianao atanteraka ianao amery Jesosy araka ny herinao Jesosy misaotra indrindra Jesosy amin'ny anarana Jesosy Kristy nangatana izay mitranga zany vavaka izany terana atsavoninahitra kosa masandratra Jesosy manao nao hatramin'ny taloha saketriny ary mandrakizay mandrakizay saotra Jesosy amen.
fotoana midimitran'ny izytsika dia miangavy ny mpianatra sekoly rehetra sy ny mpampianatra ny dekolina mpianatra zolo tsarana ataontsika mihiraka fota an-delotolo aviany ny faly sy oly amin'ny voalohany a voavitsika metraka Nipetrahana, aitraka izy be ma hoe
ohatry ny natositosina fa mikamatsy ameny fa ahoana natositosina tary ambony be tary dia tonga eto azy zao tonga ny ariva dia taraitamoiziny raha zaho aloha tsy fanako ana azo na tsy azo ohatry ny natositosina za mba teny hoe ry ambony be riny no mipetraka dia antso anazy natosiny krisanidina ty raha ty kanjo tonga ny krismasy izy dia zao otra vita nahazo tomobilina kely tsara tare faly dia tonga napiseho anazy tamin'ireo tonga fotoam-pilalaovana teo amin'ny tany ibe kosa baolina nahazo tamin-dadiny dia tezitezitra hoe hita hoe dada efa teninenina fa le telefônina nolaiko dia le asiko baolina kilalao ao anatiny dia izany milalao an'le kilalao baolina dia dada tonga baolina tondray nameny anahy tsy tiatika tinenao tena raha tianao fa vakiko zao mivatondrakotra koa dia mividy aho fa satsy tiako nataon-dady dia valibavaka be marika izy dia nahazo baolina izy namarivavaka Jesosy tsy araky ny eritreretiny hoe nanosinosika azy fa namarivavaka Jesosy dia le baolina nentin-ry zareo miarana foana isakariva dia mahay zavakasitraka izay fanomezana hoe sy neny amin'izao krismasy zao fa zany dia efa nety miamarika daholo fa mahasoloko matombeny takan'izany koa tsika sekolelahy izay nandray ny valosolo tamin'ny herin'ny androany dia mahay zavakasitraka le valosolo eny satria efa nentinao ampianatra sy ny ray aman-dreny ambavaka izay eo nozaraina voninahitry ny aman-dreny dia mbola tongana manakaiky amintsika ilay havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avan'Andriamanitra ray dia tokony tokosy mpanjaka ny mpanjaka dia faly miaravantsika tsiraray avy na tratra zao fotoam-bokatra indrindra famaranana izany fotoam-bokatra zany ho an'ny sapana fivoaza dia engane ilay Andriamanitra izay mbola nanome fitiavana finoana ho antsika tsiraray avy mbola nafihery-tsika ao anatin'ny fanambosana ny asa rehetrarehetra ny ray aman-drenintsika moa dia tsy dotoerana na mitahirana manokana izy amin'ny faritra raikany dia mitrotram-bavaka azy fianarivitsika ahafahana natanteraka izany asa rehetra mitoko izany izao dia tonga eo amin'ny fotoantsika izay fanatazana mirakitra araka nyresana teo dia fotoam-bokatra ny fifoazana no any be lehibe ny havana ny asa zany samina zany ao anatin'izany asa fifoazana zany ny fanasitrana ny marary ny fanomezana sakafo eny any tompo indrindra ao anatin'ny fandehanana ao anatin'ny fanotahana sy ny asa rehetrarehetra tsy hitanoanoa ao anatin'izao samy bebe amin'izao satria araka ny voavarateo dia ny fifoazana dia anisan'ny hainy ny fiangonana ny fampandrosoana fampivelarana izany asa n'Andriamanitra zany dia izay azo maratao mba ho fanoana ho fampandrosoana izany asa n'Andriamanitra zany solon-tenanao anjara birikinao ao anatin' ireny fitezana ireny marary reny dia mangataka manokana mba hanao izay azosika ataotsika manjara biriky dia ny kitapo zany dia fampandehana ny asa n'Andriamanitra anatin'ny fiangonana fa ny mpamie kosa dia natokana manokana ho vokatra ho an'izany sapana fifoazana zany raha nazo valopy ianao dia ao anatin'ny mpamie raha ohatra ka tsy nazo valopy ianao dia avy-tsay ihany koa ao anatin'izany mpamie zany izay azonao atao ho fampandrosoana ny asa n'Andriamanitra misantsika fia natanteraka ny anjara-hirany ao anatin'izany fanatanterahana fanomezana zany isakina If
Mbola mpinao amintsika mandreka riva ny fahasoavana sy ny fiadanana